Taziny Jesosy daholo tsika rehetra any an-tokantrano amin'izao fotoana izao ny fandaharana feno voninahitra miaraka amin'ny Pasteur Jonathan mandroso tokantranonao izay arahanao amin'ny MC TV. Tonononay ny fahasoavan'i Jesosy ao tokantranonao ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray no hanombohanay ity fotoana ity mba ho fandaharana isy fiatraikany eo amin'ny fiainanao, ho fandaharana pahery anao ary ho fandaharana afahan'i Jesosy Kristy miasa eo amin'ny fiainanao. Ndao jerevantsika ny soratra masina ao amin'ny Salamo 8:20 dia ny andininy 4. Salamo 8:20 dia ny andininy 4 mivaky toy izao: amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny feon'i Jehova be hery, ny feon'i Jehova be voninahitra. Riavana ny feon'i Jehova be hery ary ny feon'i Jehova be voninahitra. Hoy izany koa ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tamin'ny voalohany teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra. Riavana ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Noho izany raha mampandroso an'ity fandaharana ity ao tokantranonao ianao, eo amin'ny fiainanao ianao, ao am-ponao ianao, dia mampandroso an'i Jesosy Kristy, mampandroso an'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra no toriana aminao androany, ny tenin'Andriamanitra no zaraina aminao androany. Ary izao tenin'Andriamanitra izao dia inonay marimarina tokoa fa hitondra hery eo amin'ny fiainanao, hitondra voninahitra eo amin'ny fiainanao, izay araka ny voalaza ny tenin'ny soratra masina teo hoe ny feon'i Jehova be hery, ny feon'i Jehova be voninahitra. Riavana izay Mihainoa, tianao ve ianao ho fen'ny herin'Andriamanitra? Tianao ve ny fiainanao fen'ny voninahitran'Andriamanitra? Ampandrosoy ny feon'Andriamanitra, eno ny feon'Andriamanitra, eno ny tenin'Andriamanitra, ary azadiny ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy fanafahana, azadiny ao amin'ny tenin'Andriamanitra misy hery, azadiny ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy voninahitra. Zay araka ny lazain'ny Salamo teo hoe ny feon'i Jehova be voninahitra ary ny feon'i Jehova be hery. Ka ao anatin'ny fahakiviana ve, ao anatin'ny farerana ve ianao, ao anatina fahafam-baraka ve ianao mihaino androany? Tsotra, eno ty tenin'Andriamanitra ity, eno ty fandaharana ity, dia ho hitanao fa azo hery indray ianao. Ary ny tenin'ny soratra masina izay milaza hoe ny feon'i Jehova be hery ary ny feon'i Jehova be voninahitra, io anie no tanteraka eo amin'ny fiainanao ho an'izay rehetra manaraka sy mihaino an'ity fandaharana ity. Azakivy, azaketraka amin'ny fotoana rehetra dia eno ny tenin'Andriamanitra, eno ny feon'Andriamanitra. Aza mihaino feony izanizy, aza mihaino feony fahavalo, fa tsy misy malala no avinao reo, tsy misy malala no avinao reo. Jehova Andriamanitra lay nahary ianao ihany ny malala no avinao. Ka raha iaino ihany ndao iainao ny Jehova Andriamanitra, lay malala no avintsika, lay mahafantatra no avintsika, lay miazona ny zavatra rehetra eo am-pelantanana. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza hoe ny tenin'Andriamanitra no miazona ny zavatra rehetra. Ka raha amin'ny fotoana ianao mihaino ny feon'i Jehova, mandray ny feon'i Jehova, mampandroso ny feon'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra zany, dia hitanao fa handray hery ianao amin'ny alalan'izany teny zany, ho be voninahitra ianao amin'ny alalan'izany teny zany. Riavana, betsaka amintsika no liana zava-panahy, betsaka amintsika no liana te handroso, betsaka amintsika no liana mba te hiaina an'izany fiainana feno voninahitra zany, fa betsaka amintsika matakatra. Fa androany dia hitarika ny fatakaranao hoe mazotoa ianao mihaino ny tenin'Andriamanitra, manany ianao tenin'Andriamanitra ao anatinao, ary aoka ny feon'Andriamanitra no henonao, aoka ny tenin'Andriamanitra no betsaka sy hiboboka ao anatinao, dia ho hitanao fa ho feno hery ao anatinao, ho hitanao fa ho feno voninahitra ianao, satria be voninahitra ny feon'i Jehova. Riavana izay mihaino ny tenin'Andriamanitra no faminaniana tsisy fitaka. Ary zay mahatonga anay miteny ny tenin'Andriamanitra androany eo amin'ny fiainanao, fa afaka ho fenon'ny voninahiny ianao, afaka ho fenon'ny heriny ianao, fa eno ny feony, eno ty teniny androany ity, dia raiso ary ampandrosoy eo amin'ny fiainanao, ary aoka anjaka eo amin'ny fiainanao izy, dia ho hitanao fa ho be hery ianao, dia ho be voninahitra ianao, satria rehefa feno ny teniny ianao, manarina ny fiainanao ny teniny, dia anafy hery anao izy, anafy voninahitra anao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoko andrakitra anao any ny herin'Andriamanitra,
ary zay rehetra hery maizina eo amin'ny fiainanao dia ho potika sorava, na inona fatorana eo amin'ny fiainanao dia ho tapany herin'Andriamanitra zany. Ary ho hitanao ao aorian'ity fandaharana ity dia isy fanavaozana ao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia ny fampitafiana ianao ny voninahiny sy ny fanafahany ary ny famenony ianao ny heriny tononoko izany hitranga eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Samy ho tahian'Andriamanitra indraytsika makasitraka tompoko. Amen.